Ao anatin'ny fahasalamana iraisam-pirenena dia misy ireo aretina ramaso akaiky izay ahina koa mety hiparitaka eran'izao tontolo izao. Nanomboka ny 17 volana aogositra ity dia nanambara ny Organisation mondiale de la santé fa lasa aretina mila arahamaso akaiky ao amin'ny fahasalamana iraisam-pirenena ny variole simienne na ny monkeypox na ny variole de singe hoy koa anjaran'ny ministera fahasalamam-bahoaka no mampafantatra antsika inona tokoa moa izany aretina izany ary koa ny ministera koa efa mandray ny fepetra rehetra mila raisina mifandraika amin'izay fisorohana sy fiatrehana an'izany. Marina eto voalohany fa hatreto tsy misy trangana variole simienne eto Madagasikara. Firenena 5 aty Afrika no misy azy zao dia ny République démocratique du Congo, i Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi. Ity aretina variole simienne ity dia arety mifindra. Azo avy amin'ny tsimoka aretina antsoina hoe autopox virus. Zany hoe aretina azo avy amin'ny tsimoka aretina izy io. Ny fifindrany dia mety hifindra amin'ny olona samy olona, zany hoe ny olona mamindra amin'ny olona amin'ny alalan'ny fifampikasoana na koa amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo tsy voaharo na koa amin'ny alalan'ny fikasoana ireo zavatra noraisiny ilay olona efa marary. Mety mifindra koa amin'ny biby makany amin'ny olona. Ny fifindrany amin'ny biby makany amin'ny olona zany dia amin'ny alalan'ny kaikitra na rangotra na koa fifampikasoana amin'ny biby marary. Fa mety mifindra koa avy amin'ny reny makany amin'ny zaza ao am-boka. Ahoana moa no fisehon'ity variole simienne ity na variole du singe na nendran'ny gidro hoy isika. Amin'ny mahanendra izay dia ilay fandrotsorotsiana no anombohany toy ny nendram-boalavo izay fantatsika taloha. Ny fandrotsorotsiana mety manomboka aty amin'ny tareha dia mitatra makany amin'ny vatana, mety tonga hatrany amin'ny tongotra. Mety koa mafana ny olona tratran'ity aretina ity, marary-an-doha, mety mahatsiaro reraka, mety koa marary ny lamosina na manakotsako ny vanitolana. Fa isan'ny tranga tena piseho koa ilay fivotosan'ny atodi-tarimo eny amin'ny vatan'olombelona. Fa ity aretina ity dia tsara ny anamariana azy fa aretina azo soroana tsara. Rahantsika malala ny fifindrany fa amin'ny alalan'ny fifampikasoana amin'olona marary na amin'ny biby marary. Noho izany, ny fisoroana mahomby zany dia ny fiezahana miala amin'izay fifampikasoana amin'ny olona samy olona izay amin'ny alalan'ireo fanajana ny elanelana, ray metatra farafahakeliny, amin'ny alalan'ny fanasana ny tanana matetika amin'ny rano sy savony na ny gel hydroalcoolique, amin'ny alalan'ny fitondrana masika koa satria mety mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora ity nendran'ny gidro ity na ity variole simienne ity. Koa entanina hatrany isika mba hanatona ny tompo-pahasalamana akaiky antsika raha misy fambarana rehetra. Araky ny fantatsika dia tamin'ny 14 aogositra rasa teo ny fikambanam-be eran-tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia nanambara izy ireo fa ao anatin'ny ame anara-pahasalamana iraisam-pirenena isika mahakasika ny nendra-gidro na variole de singe na koa ilay afoezina eny amin'ny aina aman-jery hoe monkeypox na mpox. I Madagasikara dia anisan'ny firenena mety hidirany io variole de singe io satria isika dia manana fifaneraserana amin'ny firenena maro isan-karazany. Fanampin'izay koa dia misy ny lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny fahasalamana izay milaza mazava tsara fa ny firenena anankiray dia manao arak'izay vitany mba tsy hidiran'ny valanaretina ao amin'ny firenena. Isika eto Madagasikara dia tamin'ny taona 2020 dia efa nanana ny paikady mahakasika ny fisorohana sy ny fanakanana ny tsy hidiran'io nendra-gidro io eto Madagasikara. Dia amin'izao fotoana izao zany tsika
dia mampiatra fotsiny izay efa nomanitsika tamin'io taona 2024 dia anisan'izany ireo fampiasana ireo fepetra mahakasika ny fisorohana rehetra eny anivon'ny seranam-piaramanidina na ny seranatsambo eto amintsika. Ao koa ny désinfection ny entana na ireo bagage à main. Dia tsara marina ihany koa raha sanatria ka misy ny mampiahiahy na hitanao hoe nisy trangan-javatra tsy azo tany anatin'ny fiaramanidina na manodidina anao teny amin'ny seranana misy anao dia tsara ny mampandre ny tompon'andraikitra akaiky anao indrindra ahafahana mandray ny fepetra rehetra amin'ny mifanandrika amin'izay. Marihana moa fa isika eto Madagasikara dia manana seranana anankisivy dia tsara ampahafantarina antsika izany fa amin'ireo seranana anankisivy manerana ny nosy ireo dia efa mipetraka eny daholo ireo fepetra fisorohana ara-pahasalamana voalazako teo aloha teo ary efa mampiatra ireo fepetra ireo mpiatsehatra rehetra eny anivon'ireo seranana anankisivy ireo. Ministera ny fahasalamam-bahoaka eo anilanao hatrany.